Web2 zany dia fitaovana iray natao ampisehoana na ampahafantarana vondrona iray na asa na olona. Dia izay zany isan'ny tena antony nampivelatra bebe kokoa an'ilay hevitra sy ny fiovana izay naterak'izay fisian'ireo fitaovana ireo izay nanatsara ny communication na ny visibilité sy ny présence ny fikambanana na ny hevitra izay hoentin'ny fikambanana. Resaka fiovana tena hitako hoe tena songadina zany mety hoe iray na roa fangaro ihany ilay izy dia ny fahafahana zany maneho hevitra dia mivohy hevitra araka ny firen'ny fikambanana misy anazy zany ny CPM, satria ny CPM moa zany dia hevitra ny tena ampitainy. Dia taoriana le fampihofanana Web2 zany fiovana voalohany tena songadina zany dia ny fivelarany izay fahafahanao maneho hevitra zay amin'ny fomba moderna kokoa zany ary mety hatakatra ny atsika hoe audience na public mety mivelatra bebe kokoa. Raha ny fiseho an'le fiovana zany indrindra ho anay moa zany dia zavatra aloha zany hoe ny nandresy lahatra olona na vondron'olona bebe kokoa zany ny fikambanana indrindra le hevitra hoentin'ny fikambanana. Ny fandresen'dahatra zay zany no tena isany tena tanjona zany trandrahanay an'le Web2 ary efa betsaka moa zany amin'izao manontany resaka hoe manahoana ny asa izay ataonareo fa mbola misy ny fanontaniana mbola tsy voavaly. Fa ny zava-dehibe zany dia ny fandresena lahatra ireo totsika hoe public ankapan'ireny izay ny ilazana azy public sy acteur nampisehatra amin'ny vondrona maro samihafa. Raha ny zavatra azo tsapain-tanana zany ankehitriny zany dia misy zany ny tetikasa izay rahanay amin'ny mpamatsy vola vahiny nefa koa misy mpiara-miombonantoka eto an-toerana zany anankitelo izay no miaraka ao anatin'izy io. Dia zavatra tsy karitray zany izay eo anivon'ny CPM manokana zany dia tsy miseho loatra le lafin'ny serasera zany ao anatin'le tetikasa dia namoronanay rubrique angamba ny ilazantsika azy namoronanay rubrique hoe karazana plan de diffusion na programme zany no hitondranay azy. Dia misy zavatra be dia be ao tafiditra ao ny fanaovana gazety an-tsoratra, ao ny bulletin électronique fa ny tena innovation izany nampidirina tao zany dia hoe fanamboarana blog zany ho an'io tetikasa io. Dia le blog zany dia ikambanan'ireo mpiara-miombonantoka anankitelo fa amin'ny hoe izay CPM moa zany napiditra le asa ao anatin'izy dia izay no hitatana le blog fa ny leo mpisehatra hafa zany afaka mitondra vaovao anatiny ihany fa vaovao izay ampiasaina mandritra n'le programme. Ary efa nisy moa mizahana nandresena lahatra ny mpamatsy vola hoe inona ny antony ilana io blog io dia efa resy lahatra izy zany ary efa nekeny zany ny fametrahana izay asa izay ao anatin'le tetikasa ankapobeny.